Salahku
Miarabantsika rehetra mpikambana ato amin'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy mahatratra izao 70 taona izao. Misaotra ny tompon'andraikitra atao anatin'ity fikambanana ity izay nanome anay amin'izao anjara fankalazana izao. Vavaka isika. Tompo malalo, ianao no antsoinay, hiditra ao anatin'ny fonay, anaraky ny teninao, araky ny fanahinao masina. Mba ho iray tokoa ianao sy ny fanahy masina sy Andriamanitra ray amin'izao fampianarana atao eto izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ry avako malala ny tenin'Andriamanitra izay isotonantsika ny fampianarana dia ny Korinthiana voalohany toko 2:10 andininy 2:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Amen. Raha manao vaky-teny dingana voalohany isika, na hoe lecture primaire zany amin'izao lohevitra izao, dia tsy mahadiso ny milaza fa hay tokoa Jesosy dia olombelona, tena olombelona tahaka atsika izao, ka azo atao ohatra ny momba azy. Olombelona mivelona sy miaina, vokatr'ireo sela na selula maro be mifanaretsaka tokoa ao anatin'ny olona iray. Sela samy mana ny fiainany, ny filany, ny mahafaly azy, ka tonga ny amin'ny fahataperan'ny aina aza, izay adika hoe alofan'ny olona rehetra izany, ary dia ny ainan'i Jesosy koa, izany fahaterahana, fahazazana, fahalebiazana, fahafatisana izany. Jesosy izay teraka, nandalo fahazazana tokoa, nona, nangetaheta, ny faly, nanatrika fetim-panambadiana, vizaka, ny jaly, mitomany, eny, netolefika sy maty. Fitana voalohany, tena olombelona Jesosy Kristy Tompo. Raha ampiakarina indray nefa ny vaky-tenitsika atao hoe milanja ny vaky-teny zany miditra amin'ny atao hoe lecture secondaire isika, dia mazava be koa ny lazay fa misy fifandraisana matotra tsara, ny fiaraha-miasa tsy misy tomika, ny singa tsirairay marobe izay mandrafitra ny tenan'ny olombelona anankiray. Tsy misy afaka milaza hoe tompony, tsy misy afaka milaza hoe izaho no eketeny, ary indrindra no vahavahan'ny ananatsika eto, ka raha tohizana ny vaky-teny hatrany amin'ny 4:10 ka hatramin'ny 7:20 dia manamafy fa tsy misy singa afaka mandeha irery zany, fa ny mandrafitra ny tena dia tsy maintsy miara-miasa, mifamatotra. Ary ny fahaveloman'ny soma na ny tena izany, tinofotsika ty aza, dia afaka hanao ny asany, dia vokatry ny hetsika, vokatry ny fifanampiana avy amin'ireo singa samy hafa mandrafitra ny maha-olona. Ny ati-doha no chef d'orchestre amin'izany rehetrarehetra izany, izy no mandrindra ny zavatra rehetra. Azo ambaretrady koa nefa fa ny fiarahamonina misy amin'ny samy olombelona dia fiarahamonina arindrany zany fisaina ny olona samy hafa zany. Tsy misy veloko any tenany ihany raha mbola olombelona ihany, fa mivelona amin'ity tany ity, mifampiankina, mifampitsinjo, zany no atao hoe fiainana tany. Ary dia tahaka izany koa ity tenantsika olombelona ity. Fahatelo, ny amin'ny atao hoe lecture tertiaire, miakatra zanatohatritsika amin'ny famakiana teny, io dia namariana indrindra fa ity olombelona ity dia tsy hoe vatana sy nofo ihany, fa misy fanahy monina koa ao anatiny. Fanahy izay napetraka Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany io. Raha mamaky ny Genesis toko voalohany isika, ka amin'ny 2:2 ao dia milaza hoe ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Miditra any amin'ny toko 2 isika amin'ny 2:7 dia mbola amafisiny hoe ary vovotany namoronan'Andriamanitra ny olona, ary nofofohy ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Tinambara ry havako dia izao, ankoatry ny fiaraha-miasa anatin'ny olombelona iray izay singa nofo miara-miaina sy miara-miasa, dia misy singa anankiray koa ao, dia ny fanahin'Andriamanitra izay miara-miasa sy miara-monina amin'ity olombelona ity. Raha ny finoana Luterana aza no ambara mazava, dia izao ny voalaza zao.
satria efa nampiraisina aminy ao amin'ny Kristy zany tamin'ny batisa izy izao. Io no ambaran'ny pastora rehetra rehefa manao ny sakramentany batisa izy. Io ny teny farany atao amin'izany sakramentany batisa izany. Ampiombonina ao amin'ny batisa lay olombelona vatana. Ampiombonina ao amin'ny batisa lay olombelona teraka tamin'ny ota, ny fahotana, voafetra, manapetra ka itoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Mba hisy fiombonana masina sy fiaraha-miasa mahavokatra ao anatin'izany fiainan'ny olona izany. Ary ny vokatra hita maso amin'izany dia tany sain'ny andininy 720 ka hatramin'ny 130 amin'ity toko 220 ity. Io fiaraha-miasan'ny nofo sy fanahy io dia tsy hafa fa taratr'ilay ilay fiaraha-miasan'Andriamanitra telo zay iray zay mihaiziny ny fiainan'ny olombelona ao aminy, ary izany fiazonana matanjaka tokoa izany amin'ny fizarana ny anjara asany tsirairay zay vahavan'ny fanekempinoana ananantsika dia ny fanekempinoana apostolika, nisianina, atanazianina na aogostanina. Andriamanitra ray mpamorona, Andriamanitra zanaka mpanavitra, Andriamanitra fanahy masina mpananatra, mpanamasina, asa sy fototra iray nefa fisehoana telo mifandrindra tsara. Andriamanitra toa telo tokoa nefa iray ihany, satria misy fiaraha-miasa mavitrika sy mahomby tsy misy mitovy aminy. Indraindray ty Andriamanitra ity dia mandeha irery, solo, mety ho tsororo, dio, zany le atao hoe dualité divine. Na ny persona telo mihitsy aza no miara-miasa, trio. Ndao andraisantsika ohatra vitsivitsy amin'izany atao endriky ny fiaraha-miasa izany. Ny ray zanahary zao tontolo izao araky ny teny fenero manao hoe misia dia tsy salovan'ny ninona mihitsy. Ny ray sy ny zanaka izay naniraka ny fanahy hitoetra maharitra ety ambonin'ny tany. Io ilay ambaran'ny teny fototra hoe filioke. Io no nampizarazara sy nampisaraka ny fiangonana fahiny satria samy nandray ny heviny. Ny ray sy ny fanahy izay niara-niasa tamin'ny fanorotorona ny zanaka tao an-kibon'i Maria araka ny fanekempinoana apostolika rahantsika. Ary ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izay niara-nitranga teo amin'ny batisan'i Jesosy. Ireny fisehoana sy asa tsirairay ireny dia fitiantsika tahaka izao. Ny fahamarina toeran'ny fiaraha-miasa ao amin'ny olona iray mahay mandamina sy miara-miasa dia taratr'ilay fahendren'ny fandaminan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra vatana ny olona tsirairay zany, fa saingy fenoiny koa amin'ny fanomezany azy saina, fanahy, mba tsy ho tapaka mihitsy ilay fifandraisana amin'ilay pahary sy ilay noariana. Kristy velona mantsy no ivon'ny fisian'ny olona ka mampifandray azy amin'Andriamanitra. Raha atao an-tsara zany dia manondro mazava ny amin'ny hazo fijaliana. Satria izany hazo fijaliana izany no symbolen'ny fanavotana. Satria tsy ny hazo amin'ny mahazo azy ny zava-dehibe ry havako. Tsy ny hazo ny zava-dehibe ny fanekenao, fa teo amin'ny hoazo indrindra no nanehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy, ilay fitiavana faratampony ho an'ireo izay noariany dia ny zanak'olombelona izany. Fantaro fa misy karazany marobe ny endriky ny hazo fijaliana. Ary sika loteranina malagasy dia mampiasa eo amin'ny 4 eo na 5 eo. Fa 4 izy zao fa misy anankiray izay novaina sy nosoloina tao amin'ny WB Ankara-Malaza. Symbole ireo azy ireo, fa tsy ireo no natao hoe ivavahana. Fa mitinanary, Kristy ivon'izao tontolo izao, Kristy ilay nijaly, Kristy ilay nokapohana, ilay nororana, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, io no mampianatra antsika ny amin'ny atao hoe fandeferana sy fanetretena. Satria ny fandeferana sy ny fanetretena no midika hoe fahaizana miara-miasa. Ka na dia maro aza dia afaka miara-miasa satria fandeferana sy fanetretena. Tsy misy mahavita tena, tsy misy izay manana ny ampy, tsy misy afaka mirehareha,
satria tsy mba manana fahaizana na arenana fahalalana manokana tsia fa tsy maintsy misy mpiara-miasa akaiky aminao ho afaka mahavita zavatra tsara ianao. Vakio ny Filipianina 2:1-12. Ry mpiara-mankalaza fahafolo taona ny fikambanana, marobe isika no mpikambana amin'izany fikambanana izany. Olona maro samihafa, tena marobe satria olombelona samy manana sainy, samy manana ny kolotsainy, samy manana ny fomba fijeriny. Zavatra ny tany hita maso daholo an'ifo izany. Fa ny marina dia izao, ampiraisy ny Kristy ao anatin'ny fitiavany sy ny fahasoavany isika mba ho mpiara-miasa tahaka azy sy ny ray ary ny fanahy masina. Olombelona miray fo sy miray saina satria samy hevitra ny namany ho zanak'Andriamanitra. Singa ambatana tsy misy firehariana mihitsy fa mahay mitoetra sy mahay miara-miasa amin'ireo singa ambatana hafa miaraka aminy. Ary zany no isy dia ny fahatsapana fa Kristy irery ihany tokoa no tompony hery sy tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ndao isika rehetra ary na dia maro aza, ndao isika rehetra na dia vatana samihafa aza, na dia tanana samihafa aza, na dia loha sy fisainana samihafa aza, ndao isika handevona ny mahantsika antsika, handevona izany satria rehefa ao anaty fiombonana masina baikio ny fanetretera sy ny fahatserovatena dia miseho olona marina satria ny sainy Kristy no ao anaty. Olona maro manana tena samihafa nefa mipiraisy ny fanahy iray. Fanahy n'Andriamanitra mampiray, fanahy n'Andriamanitra mampiombona. Vonona anao asa tsara ao anatin'izany fifankatiavana sy fiombonana izany. Izao voasoratra amin'ny Petera 1:1-9. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Ny mifankatia tsara ihany tokoa mantsy no afaka miara-miasa ka ahitana vokatra mahomby sy azo tsapahitanana. Tsy ny quantité no zava-dehibe amin'ny fiombonana aina amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa ny qualité. Reto samihafa nefa mampiombona sy mampiray, mahavita zavatra tsara. Io ilay voatsinapy niteraka azo be, azo alkalofana rampitso. Tsy misy resaka atao aty amin'ny fiangonany amin'ny hoe demokrasia ka hitadiavana ny maronisa hatrany hatrany amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra, satria ny asan'ny olona iray amin'ny fampandrosoana ny fiangonana dia vokatry ny antson'ny tompo miloha ao aminy zany olona zany. Ny tompo Jesosy ny antso ny fidy azy, ka na dia 12 lamonja aza no najanony teto tany dia izao hitantsika izao ny vokatra. Efa manerana izao tontolo izao kontinanta rehetra ny filazantsara ny Jesosy. Ary dia mbola isika ireto, isika ZFLM ireto dia mbola vonona hanohy ny asa. Sady zany hoe no ampisitsika eto Madagasikara. Jesosy ilay fiombonana no maniraka sy mampiasa antsika. Na dia toa samihafa aza isika. Fa tsy nihery ny saitsika, tsy ny fahaizantsika velively no antanterahantsika azy. Afatra lehibe dia ny hoe samia mahay miaina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny asanao sy ny andraikitrao. Samia mahay miaina hoe satria izay manatsofina aoka izy hiaina. Fampianarana manokana mihitsy zany mahay miaina izany. Miaina ny tenin'Andriamanitra tsara, vonona ampiasa ny saina, ny vatana, ny tena, ny tanana, ny tongotra mba hanitatra izany fanjakan'Andriamanitra eto tany izany tahaka ny any an-danitra. Fiainoana misy feo io ka raisy nyity sofina ity, fa mbola misy koa ny fiainoana tsy misy feo ka raisy ny maso, raisy ny retsika rehetra amin'ny vatana, satria tsy ny sofina ihany no natao iaina. Tsy izay rehetra manatsofina afaka meny tokoa mantsy no mandeha, satria ao ireo be marenina, manety tadiny, materitreritra, lany fanahy,
matoto mandehandeha mamono namany lasa manofo ratsy aza tsy mahita tory. Dia fantaro koa ary fa tsy izay rehetra manana maso mijery koa no lazaina fa mahita, satria dia ao koa ireo manao maso be tsy mahita. Tsy hoe ny matanjaka manana tanana sy tongotra ihany no azo irahana noho ny asan'Andriamanitra, fa na ny kilemaina ny tsy afa mitsangana aza dia afaka manao, afaka maniraka ny hafa amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fanomezana atolotra azy ireo. Ry havako malala, ny ratsambatan'ny olona tsirairay ary dia endrika ivelan'ny fahasoavan'Andriamanitra maro lafy ihany. Phénomène hoy ny mpandalina filozofia. Fa ny maha olona anao, ilay esansy ao anatinao, dia ilay fanahy mitantana sy mibaiko ary mampikambana sy manoro lalana anao mizotra ho any amin'ny atao hoe fiaraha-miasa. Miaraka amin'ny Jesosy velona ka mihevitra hatrany ilay destination finale ho an'ny tenanao nefa koa ho an'ny namanao. Io ilay voambarany iralarana fahavalo sy valonjato amin'ny firana FFPM. Eo atratranao Jesosy dia mahafinaritra, fa ny hafa mampahory ka tsy mahasambatra. Ry havako malala, ary indrao tsara ny asan'ny vatana sy ny ratsambatanao mba ho fitaovanao mahomby azo anao ilay perla madio sy perla vaovao sarobidy, dia niverenanao amin'ny Jesosy arak'izay fanolazainy sy nampanantenainy, fa izay toerany no itoerantsika koa rahatrizay. Ry malala, tianao Jesosy, miantso kamany, raha vao poteo amin'ny alalan'ny vavaka ny efitra mampisaraka anao amin'ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy ani androdana ny tendrombohitry ny fisalasalana, manakona anao, tsy hanapa-kevitra hita azy, tsy ao naminy, na dia izao aza. Man'Andriamanitra ririhany iny ny voninahitra. Amen. Marulo chakade mafis
ibyatsi ibyiza yata uranasarubana semangera kanisana tuzamarutsi aikatarana etulasasana ngamya nawe fanaonare nuavelani iseu amina zanirecharechizani zaritoma pitumani mahakivisimanja charifuna maeleza faileni metu fisejanyana fumba yetilitaizana lifinuana azamerika anyamini yafiina yanuwazuwatuka fama atarana uwatuizi eiaiwana kamalile ufitarainana maeleza faileni metu fisejanyana fumba yetinitaizana mifinuana azamerika anyamini yafiina yanuwazuwatuka fama atarana uwatuizi eiaiwana kamalile ufitarainana fizine
miaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay noho ny fitantananao anay, noho ny fiarovanao anay, manome tombonandro anay ianao ary mitahiry anay ao ambany fahasoavanao. Misaotra fa afaka manome voninahitra anao izahay amin'ny fankalazana izao 10 taona ny vondrona ZFLM izao, ary indrindra koa misaotra anao fa manome ny teny izay iresahanao aminay ianao mba handehananay araka ny sitraponao. Ny tianao ho anay tsirairay avy dia fiainana mandrakizay, koa dia tario izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba tsy hatahotra ny fahafatesana, satria ianao ilay Andriamanitra velona no arahanay. Fa hanana finoana sy fanantenana kosa, fa na eto tany izahay na mbola velona na efa maty dia ao aminao, satria efa navotan'i Jesosy tamin'ny rano teo amin'ny hazofijaliana. Nitenena aminay araka ny fombanao ry Andriamanitra tomponay eo, fa miaino izahay ary amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarahaba atsika ato amin'ny vondrona zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy. Mahatratra izao 10 taona izao, ary fisaorana lehibe no atolontsika an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay nampaharitra izao vondrona izao tao anatin'izay 10 taona izay, ary mbola angatantsika aminy ny terizany atsika amin'ny 10 taona manaraka sy ny ho avy rehetra, ahafahantsika mijoro vavolombelona amin'izao tontolo izao ny amin'ny finoana an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, hanana ny olona rehetra fiainana ao aminy. Dia miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, ary manolotra fisaorana feno ny tompon'andraikitra rehetra, ny mpikarakara izao fankalazana izao, nanome anjaranay amin'izao fampianarana izao. Andriamanitra tompo izay efa niantso antsika amin'ny fahasoavana ene, hombantsika tsirairay avy. Ny lohahevitra izay horesahantsika amin'izao fotoana izao dia ny fanantenana kristianina manoloana ny fahafatesana. Ny fanantenana kristianina manoloana ny fahafatesana. Misy soratra masina izay hovakitsika mialohan'ny iresahantsika izany lohahevitra izany, dia izay voasoratra ao amin'ny Romanina 4:10 ka ny 9:5. Romanina 4:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. Amen. Lohahevitra manahirana ny miresaka azy raha ny fahafatesana ny lazaina. Marina amin'ny olona rehetra izany, indrindra fa amintsika malagasy. Raha sendra manao resaka faty na fahafatesana ny ao an-tokantrano na eo anivon'ny vondrona iray tafaraka, dia tsy maintsy hisy teny aho hoe inona ary no iresahanareo izany, satria mampiorokoditra sy mampitsangam-bolo ary mampanofo ratsy ny fahafatesana. Tsy mampatahotra ihany, fa fady mihitsy ny miresaka ny fahafatesana ho an'ny olona sasany. Iresaka momba ny fahafatesana isika amin'izao fampianarana izao. Tsy azontsika ialana manko ny fahafatesana, na dia mety misy aza ny mitady ny tany tsy misy fasana, izany hoe mitady ny toerana tsy misy fahafatesana. Ny fikendrena amin'izany dia ny ahafahantsika miatrika azy ampitoniana, eny ampifaliana aza, na manoloana ny tenantsika na manoloana ny fianakaviana sy ny namana sy tapaka. Tsy ny fiatrehana azy ihany anefa, fa ny fiomanana ho amin'izany indrindra koa. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe moa misy fanantenana ihany ve ao anatin'ny fahafatesana na ao ambadiky ny fahafatesana? Noho izany indrindra no andinihana ny lohateny hoe ny fanantenana kristianina manoloana ny fahafatesana amin'izao fampianarana izao. Ny kristianina malagasy no hivatana ny resaka, ka ny fomba mampanao sy ny fiheverana malagasy amin'ny ankapobeny no aseho eto.
amin'ny famoaboasana io lohateny io dia ny momba ny fahafatesany amin'ny ankapobeny no jerentsika voalohany. Manaraka izany ny fijerena ny antony fahafatesana, arahin'ny fandiniana ny fahafatesana araka ny soratra masina, ary ho faranantsika amin'ny andraikitry ny kristianina manoloana ny fahafatesana. Voalohany ary ny fijerena ny fahafatesana amin'ny ankapobeny. Ny famaritana ankapobeny ny voambolana hoe fahafatesana sy ny fieverana na fotom-pisainana momba ny fahafatesana sy ny zava-misy aorian'ny fahafatesana no resantsika izao. Famaritana ny voambolana fahafatesana. Ny fahafatesan'ny olombelona no anompanantsika ny resaka amin'ity fampianarana ity. Raha faritana ny atao hoe fahafatesana ara-piforoana teny dia izao. Ny fototeny dia faty. Misy tovina famoronana anarana F ao, ary misy tsiriteny saradro aha ana izay maneho toe-javatra. Raha araka io fiforonana io, ny anarana hoe fahafatesana dia ilazana toe-javatra izay tsy afaka mihetsika intsony. Ny heviny dia ny fahatamperan'ny fiainana eto an-tany. Fialan'ny aina no ilazan'ny rakibolana malagasy azy. Ny fahafatesana no manamarika fa ny farana hatreo ny fisian'ny olona iray, tapitra ny androm-piainany. Mitsahatra avokoa ny fiasan'ny taova rehetra ao aminy. Ny fahafatesana izany no mandrava sy mamodika ny fiainana na ny fahavelomana ka iverenan'ny olona ao amin'ny vovoka. Vitatreo koa arak'izany ny fifanerasarana amin'ny hava-malala sy ny namana sy tapaka, ny mpiara-monina, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka sy ny sisa. Amin'izany indrindra no hananany fahafatesana ny hevitra hoe fisarahana, dia fisarahana manaina ary koa fisarahana amin'ny havana mantsakaiza. Raha izay ary ny famaritana tsotra ny atao hoe fahafatesana, ahoana kosa indray ny fieverana sy ny fotom-pisainana momba izany fahafatesana izany. Dia izay no idirantsika amin'ny lohateny hoe ny fieverana sy ny fotom-pisainana momba ny fahafatesana. Samy manana ny fieverana izany fahafatesana izany ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Ho antsika malagasy dia hita taratra amin'ireo ohabolana sy fomba fitenenana samihafa ny fieverantsika ny fahafatesana. Tsy amin'ny fomba fitenenana ihany, fa amin'ny fomba mampanao manodidina ny fahafatesana koa dia ahitana izany fieverana sy fotom-pisainana izany. Ny ohabolana sy fomba fitenenana antsika manodidina ny fahafatesana dia milaza fa ny fahafatesana dia loza, ary loza tsy misy toa azy, araka ny hoe loza tsy mihoatra ny faty. Ny fahafatesana dia fahoriana sy ratsy. Ambaran'ny solotenan'ny tompomanjo rehefa mamaly ny tena ataon'ny mpamangy izy, ny firarian-tsoa mba ho lasan'izay ny ratsy sy ny fahoriana, fa mba ho ny tsara sy ny fifaliana indray no ionana. Andosirana arak'izay azo atao ny fahafatesana, ary aleo aza ny hafa ny maty raha samy ho faty ihany fa tsy ny tena, araka ny voalaza hoe raha ho faty aho matesa raha havana, raha ho faty raha havana matesa ny omby, sy ny hoe mamy ny miaina aleo maty rampitso toy izay maty anio. Tsy azo ialana nefa izany fahafatesana izany satria hoy ny ohabolana, alohantsika ny fahavalo, aoriantsika ny fahafatesana, sy ny hoe lalana ankizy tokana ny fahafatesana, izany hoe tsy misy afa-tsy ny fahafatesana no hiafaran'ny fiainana. Tsy mifidy saranga ny fahafatesana, fa samy tratrany avokoa ary samy manana ny anjarany, samy miatrika izany avokoa ny olombelona rehetra. Hita izany amin'ireto ohabolana ireto, ny fahafatesana no hetra iombonana amin'ny andrina, ny fahafatesana tsy mba heloka fa zara hetra, ny fahafatesana zara hetra tsy azo kavana soloana. Tsy ahafahana misaina lavitra sy manao izay tokony atao ny fahafatesana rehefa tojo azy, ka dia ialan'ny tompomanjotsiny izany amin'ny fitenenana hoe noho ny hafendroan-drano be loatra. Manoloana izany fahasarotana amin'ny fiatrehana amin'ny fahafatesana izany, na ho an'ny olona mba-vahoana ny fahafatesana na ho an'ny fianakaviana, dia misy ny siansa izay miandraikitra ny fikarakarana rehetra manodidina ny faty sy ny fahafatesana. Antsoina amin'ny anarana hoe tanatolojia io siansy io, avy amin'ny teny grika tanatos izay midika hoe fahafatesana sy ny logos izay adika hoe teny
na fianarana na fandiniana ny tanatolojia. Ny tanatolojia zany dia ny teniny amin'ny fahafatesana na ny fianarana na fandiniana ny amin'ny fahafatesana. Manomboka amin'ny fandiniana ireo famantarana na sininy ny fahafatesana sy ny antony fahafatesana sy ny hoe fahafatesana manao ahoana. Avy eo mandala amin'ny fikarakarana ny faty sy ny fianakaviana ka hatramin'ny fahalavirarian'ny fandevenana na dorana io na sitrika ny andraikitry ity sampana amin'ny siansa ity. Ivondrona ny fahalalana maro araka izany ity sampana ity, toy ny fahalalana filozofika, antropolojika, etnika, siantifika, teolojika. Tafiditra ao anatin'ny asan'ity sampana ity ny fanadihadiana ny fahafatesana izay ataon'ny médecin légiste amin'ny alalan'ny autopsie, ny fiatrehan'ny olona mba vahoana ny fahafatesana mba hanana ny fahafatesana milamina tsy amitahotra. Eo koa ny fiatrehan'ny ankohonana sy ny fianakaviana akaiky izany fahafatesan'ny ava-malalana izany mba hanana ny fiononana sy fisaonana milamina tsy misy famoizam-po. Asan'ity sampana ity koa ny fanohanana ny fianakaviany maty noho ny fahafatesana tampoka na ny fahafatesana matsiravina. Aorian'ny fataperan'ny an'ilay olona dia mbola andraikitry ny mpisehatra amin'ity sampana ity ny mikarakara ny faty, toy ny fanadiovana, fanosorana menaka, fampidirana formol sy ny sisa. Andraikiny koa ny fiandrasam-paty hatramin'ny fandevenana ara-pomba-pivavahana sy ny fanitrihana na fandoroana. Mifandrimbona amin'izany rehetra izany ny manam-pahaizana amin'ny fanohanana ara-tsaina na ny antsointsika hoe psychologue, ny mpisehatra amin'ny faty sy ny manodidina azy amin'ireny agence funéraire ireny, ny ray aman-dreny am-panahy, eny fa na dia ny mpanao lalàna izay mandinika sy mandamina lalàna mahakasika ity lohahevitra ity koa aza dia tafiditra ao anatin'ity sampana mandinika ny manodidina amin'ny faty sy ny fahafatesana ity. Ny malagasy dia manana ny fomba mampanao manodidina ny fahafatesana izay tsy mifanalavitra amin'ny atao siansa momba ny faty na ny tanatolojia. Na dia tsy miantso manam-pahaizana manokana amin'izany azy izy, dia ny fianakaviana sy ny fiarahamonina no mifanohana amin'ny fiatrehana ny fahoriana rehefa vita ny anjaran'ny mpitsabo na ny tompona andraikitra afaka manamarina fa maty tokoa ilay olona. Hatreo ambohitra ka hatrany am-pasana ary rehefa tafaverina avy mandevina ka hatramin'ny andro vitsivitsy aorian'ny fandevenana dia misy izany fomba mampanao izany izay ahitana taratra ny fiheverana sy fotom-pisainan'ny malagasy momba ny fahafatesana. Ohatra amin'izany no tany saina eto. Ny talata sy alakamisy dia andro fady ka tsy azo mangina manjo raha tsy efa maty masoandro ary tsy azo andevenana koa. Ny talata manko dia korobaka ary ny alakamisy manantena hisy ka dia mety hisesy ny fahoriana raha amin'ireo andro ireo no mandevina. Ny velona no tandrovina amin'izany mba tsy hiaran'ny loza na ny fahafatesana. Ny fampandroana ny faty dia fanadiovana azy. Misy ny milaza fa mariky ny fanadiovana azy tamin'ny eloka na ny tsy mety rehetra nataony tamin'izy mbola velona mba ahatonga azy ho tafiditra any amin'ny tontolon'ny razana ny fampandroana ny faty. Ao koa ny fiaretatory na ny tsy handevenana vetran'ny maty. Izany dia tahotra ny handevim-belona ka hoy ny fitenenana ny anongotsongonan'ny maty tahotry ny handevim-belona. Ankoatr'izany moa dia fanehoana firaisan-kina eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fifanampiana isan-karazany amin'ny fiatrehana ny manjony fiaretatory. Fomba anankiray fanao koa amin'ny fahafatesana ny mamatotra ny faty rehefa ho alevina, rehefa avy voafono izy. Ka rehefa mamatotra ny faty dia tsy maintsy avy any amin'ny loha makany amin'ny tongotra no anaovana azy. Ary ny faralahy ao amin'ny fianakaviana no manao ilay fatotra farany any amin'ny tongotra. Ny anton'izany dia ho firariana ny hifarana ny fahoriana mba ho tapitra hatreo ny fahafatesana. Misy faritra na foko izay mampandalo ny faty eo ambony lohan'ny fianakaviana rehefa alevina ny faty. Ny dikan'izany dia ny mba hitahian'ilay maty ireo havany ireo. Fomba fanao koa mialohan'ny hiaingana andevina ny fiantsoana ny anaran'ilay maty ka tenenina hoe hiala eto ianao izao ary aterina any amin'ny toerana hisy anao, aza miverimberina eto tsony, aza manelingelina ny velona eto, aza mivezivezy any amin'ny dia tenenina ny toeram-piasana na ny toerana faliany matetika fony fahavelony. Fomba fanao koa ny
manodikodina eo amin'ny fasana ny faty mialohan'ny antriana azy mba ho fanina ka tsy hita lalana iverenana ny tanàna nisy azo fahavelony itsony ilay maty. Fanao ny olona koa rehefa avy mandevina dia tsy miverina amin'ny lalana nandeha tamin'androso fa mitady lalana hafa mba tsy hiverenany fahoriana intsony amin'ny fianakaviana. Ary alohan'ny hiditra ny trano dia mandingana afo ny mpandevina mba tsy arahin-dolo avy any amin'ny fasana. Ny misasa izay fomba fanao rehefa vita ny fandevenana na andro vitsivitsy aoriana ny fandevenana dia midika fialana loza, fanalana ny ratsy rehetra tamin'ny fahafatesana, avalana rano ny fitafian'ilay maty mba hitsahatra hatreo koa ny fahoriana. Tsy maintsy any amin'ny ranobe no misasa ny fianakaviana ka entina any avokoa ny lamba maloto rehetra ho diovina. Maro ny fomba fanao amin'ny fahafatesana izay tsy aro voatanisa eto. Fa raha mandinika ireo voalaza ireo sika dia hita taratra fa tena atahorana tokoa ny fahafatesana ary atao izay fomba rehetra isan-kanana azy. Rehefa mitranga moa izy dia izahanao faranana hatreo amin'ny alalan'ny fanaovana ireo fomba isan-karazany ireo satria loza izahana lavirina ny fahafatesana. Raha izay no azo lazaina momba ny fiheverana sy ny fotom-pisainana momba ny fahafatesana dia ahoana indray ny finoana ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana. Andeha ary ho jerentsika izao ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana. Ny fisian'ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana ny malagasy. Ny fahafatesana no fiampitan'ny velona makany amin'ny tontolon'ny razana. Ny maty dia mbola manana anjara amin'ny velona ary toa manery ny velona mihitsy aza indraindray. Ny velona kosa dia mbola manana didy amin'ny maty mba hahazoana fitahiana avy aminy. Manana lanja lehibe amin'izany ny fandrazanana na ny fanaovana ny maty ho lasa razana. Ny fanajana sy fanaovana ireo fomba isan-karazany na mandritra ny maha eo ambohitra ny razana na amin'ny fandevenana na ao aorian'ny fandevenana no isan'ny mahatanteraka sy mahalavrary io fandrazanana io. Anisan'izany ny famadihana. Raha fitinina dia miaina amin'ny tahotra mandrakariva ny velona sa ho tratry ny tsin'ny razana amin'ny tsy fahalavrariana izay takiana. Raha izay no mitranga dia tsy azo ny fitahiana avy aminy izy. Io fitahiana eo anefa dia tena katsahana tokoa mba hampahomby ny fiainan'ny velona. Tsy azo antoka ary feno tahotra ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana satria tsy fantatra na ho lasa razana hita tokoa any aoriana any na hirenireny hanelingelina ny velona fotsiny. Izay no azo ambara momba ny fahafatesana sy ny fiheverana momba azy. Izay hidirantsika izao dia ny antony fahafatesana. Faharoa ary ny antony fahafatesana. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: raha ratsy sy mangidy ary mampahory toy izany ny fahafatesana, avy aiza ary izy? Nahoana ny misy ny fahafatesana? Raha ny siansa sy ny fiainana andavanandro no mamaly izany dia toy izao ny valiteny: ny antony mahatonga ny fahafatesana na ny fahataperan'ny aina dia vokatry ny aretina samihafa, vokatry ny misavy isan-karazany, vokatry ny voina na voajanahary io na avy amin'olona toy ny von'olona zany, vokatry ny famonoan-tena, vokatry ny fahanterana. Izany anefa dia efa fisehoana ity ivelany an'ilay tena fotony sy antony. Ary ny soratra masina irery ihany no manambara izany antony fahafatesana izany. Ny fahafatesana sy ny fahotana dia tsy misaraka. Ny fahafatesana dia vokatry ny fahotana, tambon'ny ota, araka ny Romanina 1:2-7, 4:9-10 sy 2:20 ary ny 7:20, 7:15, ao koa ny Koritianina 1:15-15, Jakoba 1:1-15, Galatianina 1:1-17, Koritianina 2:7-10, ny Jaonina 1:9-12 sy 4:20. Ny valin'ny fanontaniana momba ny fiavian'ny fahafatesana arak'izany dia valin'ny fanontaniana momba ny fiavian'ny ota. Ny fahotana izay nihodinan'ny olombelona tamin'Andriamanitra, tamin'izay tsy ninono sy tsy nanarahan'ny tenin'Andriamanitra fa nanarahan'ny tenin'ny devoly no fototra ary ny vokatra izany dia fahafatesana.
hitantsika eo amin'ny Genesis 3 ny tantaran'izany nidiran'ny fahotana izany. Lazain'ny Paoly eo amin'ny Romanina 5 andin'ny 12 ka hatramin'ny 20 sy ny Koritianina 1:15 andin'ny 20 ka hatramin'ny 17 koa izany. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Izay ilay fahafatesana, izay fisarahana amin'ilay fototry ny aina sy ny fahavelomana dia Andriamanitra. Izany fisarahana amin'Andriamanitra izany ny fahoriana indrindra. Ny ota ny poizina mahafaty izay nitondra ny fahafatesana araka ny tenin'ny Paoly hoe ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra araka ny Romanina 5 andin'ny 12 tapany B. Tsy ny fahafatesany vatana araka ny namaritana azy teo aloha ihany anefa no ambara amin'izany fahafatesana izany, fa ilay fahafatesana manambara fisarahana amin'Andriamanitra indrindra koa. Araka izany dia ny soratra masina irery ihany no afaka manome antsika ny antony nahatonga ny fahafatesana, ary ao amin'ny soratra masina koa no ahitantsika ny famonjenantsika amin'ny fahafatesana sy izay tokony ataontsika hiatrehana izany fahafatesana izany. Andeha ary jerentsika izao ny fahafatesana araka ny soratra masina izay aloha hevitra 7 amin'izao anjarantsika izao. Mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny fiheverana sy ny fotom-pisainana hitantsika amin'izao tontolo izao sy ny fomba mampanao malagasy ny fiheverana amin'ny fahafatesana araka ny soratra masina. Amin'ny maha-kristianina antsika nefa dia mino tokoa izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra isika, ary izany no ananantsika fanantenana na dia amin'izay mahavery hevitra ny maro toy ny fahafatesana aza. Ny fahafatesan'ny kristianina na ny mino sy ny fanantenana kristianina manoloana ny fahafatesana no jerentsika izao. Manahoana ary ny fahafatesan'ny kristianina na ahoana no ilazan'ny soratra masina ny fahafatesan'ny kristianina. Koa satria ny nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana araka ny Koritianina 1:15-17. Ny fahafatesana dia lalana idirana amin'ilay fiainana mandrakizay ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany, ny fahafatesana eo amin'ny olona mino an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina dia toromaso, ka dia mbola ifo izy fa tsy hijanonao mandrakizay. Jesosy tena no nilaza tamin'ny fahafatesan'ny Lazarosy fa matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho, araka ny Jaonina 1:12-12. Izay nodomandry eo amin'ny Jesosy dia atsangan'Andriamanitra hiaraka aminy koa, araka ny Tesalonianina 1:4-5. Ny fahafatesan'ny mino koa dia fahasambarana, satria miala sasatra tamin'ny fisasarany rehetra izy ary miandry ny fananganana azy, ary araka ny Apokalipsy 4:17. Ny fahafatesan'ny mino dia azahoana tombony araka ny tenin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Filipianina 1:1-2. Tsy milaza fahadisom-panantenana amin'izao fiainana izao ka haniriana ho faty tsy akory izany, fa tena fanekena sy finoana fa izao fiainana izao dia mandalo sy tsy azo antoka, fa azo antoka kosa ny fiainana aorian'ny fahafatesana ho an'ny mino. Manaraka, ny fahafatesan'ny mino dia tsy mampatahotra ka ahafahana mihika hoe ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao, araka ny ao amin'ny Koritianina 1:15-17, satria miaraka amin'ny mino mamakivaky izany loasa aliko ny fahafatesana izany Andriamanitra, araka ny Salamo 7:2-7. Ny fahafatesan'ny mino dia mitondra ho amin'ny fifaliana sy fiadanana mandrakizay eo atratran'ny Abrahama, araka ny Lioka 1:20-17. Santionany amin'izay ilazan'ny soratra masina ny fahafatesan'ny kristianina na ny mino an Jesosy ireo voatanisa ireo. Ireo voalaza ireo sy ny maro hafa tsy voatanisa dia mampiseho fa tsy zava-doza tahaka izay heveran'ny olona eto amin'izao tontolo izao azy ny fahafatesana. Ekena fa tena mafy tokoa ny fahoriana sy ny alahelo vokatry ny fisarahana amin'ny havatiana, miteraka sento sy ranomaso izany. Kanefa ny mino an Jesosy sy ny asa-panavotana nataony dia tsy mitanondrika amin'ny fahafatesana ary tsy very fanantenana amin'izany, satria azo ny antoka ny famonjena nataon'i Jesosy analana azy sy ny havany avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana.
izany koa no mitarika antsika andinika ny momba ny fanantenana kristianina manoloana ny fahafatesana. Manahoana ary ny fanantenana kristianina manoloana ny fahafatesana? Ny fandresena ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fananana fiainana mandrakizay no fanantenana kristianina manoloana ny fahafatesana. Dia andeha ho jerentsika ireo zavatra anankitelo ireo. Voalohany ny fandresena ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia loza izay tsy ahafahan'ny fiainana manana ny maizy azy. Ny fikendren'Andriamanitra hatramin'ny voalohany anefa dia ny fiainana ho an'ny olombelona ka nametrahany azy tao amin'ny Saedena. Vokatry ny fahotana dia tonga ny fahafatesana arak'izay fanambara tamin'ny anton'ny fahafatesana teo. Ny fahafatesana dia fahavalon'ny fiainana. Ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena ary ny faharesena io fahafatesana io no fahataterahan'ny famonjena. Araka ny atantsika azy ao amin'ny Koritiana voalohany toko 10:20 sy ny Apokalipsy toko 20:4. Tsy ny fahafatesany nofo ka hialany aina ho amin'ny any ny fahafatesana lazaina eto, fa ilay fisarahana amin'Andriamanitra loharan'ny aina sy ny fiainana mihitsy. Efa noresen'i Jesosy tamin'ny hafatesany teo amin'ny hazofijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty ny fahafatesana, fa izay ambaran'ny Paoly eo amin'ny Koritiana voalohany toko 15 dia ny fanambarana ny fitsanganany tenany mino amin'ny maty koa, tahaka izay efa nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty amin'ny mahasantatra izay nodimandry azy. Marika manam-pirofo ny faharesen'ny fahafatesana ny fiainana omen'Andriamanitra. Ka raha mbola mitoetra amin'ny fahafatesana ny olona dia tsy mbola tanteraka ny fanomezan'Andriamanitra dia ny fiainana sy ny fahavelomana. Izany no nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy hananganany amin'ny maty izay rehetra mino azy koa. Jesosy irery ihany no nandresy ny fahafatesana. Ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy dia nahafoana ny herin'ny fahafatesana. Ary araka ny Timoty 2:10, Timoty 2:1 azafady. Timoty 2:1. Nomen'Andriamanitra ny mino rehetra koa izany fandresena izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka ny 7:50 amin'ny Koritiana voalohany toko 10:10. Noho izany, izay mino an'i Kristy dia maharesy ny fahafatesana koa. Faharoa ny fitsanganana amin'ny maty, izay fanantenana ananan'ny kristianina manoloana ny fahafatesana koa. Mifamatotra amin'ny fandresena ny fahafatesana ny fitsanganana amin'ny maty, fa tsy resy ny fahafatesana raha mbola maty ihany ny olona. Mino ary manantena ny fitsanganana amin'ny maty ny kristianina satria izany no ambaran'ny soratra masina. Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana, araka ny Koritiana voalohany toko 10:17. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatra izay efa nodimandry, araka ny 20 amin'io Koritiana voalohany toko 10 ihany. Dia mino isika fa misy tokoa ny fitsanganana amin'ny maty. Vavolombelona izany ny mpianatra sy ireo olona tsy omby 500 ary Paoly, araka ny voalaza ao amin'ny Koritiana voalohany toko 10:7-12. Izany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany no tsy mahafoana ny toriteny sy ny finoana. Tsy Kristy ihany no nitsangana tamin'ny maty fa ny mino azy koa, araka ny tenin'i Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, araka ny Jaona toko 2:5. Fahatelo ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra irery no fiainana sady tompon'ny fiainana. Izy izay velona mandrakizay, araka ny Apokalipsy toko 4:7-10. Ary ilay hany manana ny tsy fahafatesana, araka ny Timoty voalohany toko 1:9-10. Ambonin'izany dia io Andriamanitsika io ihany no afaka mamelona sy manangana ny maty, satria Andriamanitry ny fiainana ary manapahefana amin'ny fahafatesana izy, araka ny Romanina toko 4:17 sy ny Koritiana 2 toko 1:7. Jesosy koa dia efa nilaza fa izy ny fiainana. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona toko 4:1-9, Jaona toko 2:1-10. Ary izany indrindra no nahatongavany teto tany dia ny mba hananany ondriny dia ireo izay mino azy fiainana sady hananany be dia be, araka ny Jaona toko 10:20 tapany 2. Fiainana tsy ravan'ny fahafatesana na tolotry Jesosy ny mino azy, fiainana maharitra mandrakizay. Na dia maty aza ny tena noho ny ota dia velona mandrakizay eo amin'ny tompo izay mino azy,
araka ny jaona toko faraka ambe folo andiny fadimy ambyroapolo sy enina ambyroapolo. Tsy tapitra eto amin'ity tany ity ny fiainana, izany hoe tsy farana ny fahafatesan'ny vatana fa mbola mitohy amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha tsy mino sy manantena izany fiainana mandrakizay izany ny kristianina dia ilazan'ny Paoly hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Araka ny Koritianina voalohany toko 12:7. Ny fanantenan'ny kristianina ny Kristy dia tsy eto ihany fa mandrakizay. Io fiainana mandrakizay io dia efa iainany mino ety an-tany amin'ny androm-pahavelomany na dia mbola hiara-ny fahoriana maro samihafa azy izy. Teo amin'ny batisa masina no nanomezan'Andriamanitra azy izany fiainana mandrakizay izany tamin'ny nananganany azy ho zanany ka miara-mandova amin'i Jesosy ny fanjakany. Dia miaina ny fahafatesana dia ny fahafatesan'ny ota sy ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ny mino ety an-tany amin'ny alalan'ny fiainany ny batisa isan'andro araka ny Romanina toko 4:7-7. Ny fomban'i Jesosy izay nolazaina ao Matteo toko 7:20-20b sy ny fampanantenan'ny fandresena ho an'izay manaraka azy araka ny Jaona toko 1:17-17 no mahamafy orina izany fanantenana izany. Ambonin'izany dia Jesosy tena no nilaza fa handeha amboatra fitoerana ho an'ny mpianany araka ny Jaona toko 2:2-7. Noho izany dia azo antoka ny fiafaran'ny fiainan'ny kristianina mpanaradian'i Jesosy fa tsy mba mivavavavapoana tsy misy tanjona sy fanantenana ny amin'izay hafarany izy fa azo antoka fa manana toerana ao an-tranony iray ka hitoetra amin'izay hitoeran'i Jesosy. Koa satria manana izany fanantenana izany ny kristianina manoloana ny fahafatesana dia tsy milofika izy ary tsy very hevitra na maty na alahelo na raikitra retina amin'ny fahafatesan'ny hava-malalany na izay ny fanerasera taminy. Fa ireny hava-malalany odimandry ireny dia mialoha lalana antsika ihany fa isika koa dia mbola andalo izany fahafatesana izany raha tsy mbola tonga eny amin'ny rahony lanitra handray ny azy Jesosy. Azavain'ny Paoly tsara izany eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4:17-17 fa izay mino an Jesosy dia ho any amin'ny tompo mandrakariva raha miala ety. Araka ny nambara teo aloha dia tsy mba loza ny fahafatesan'ny kristianina, efa miandry ny fiavian'i Jesosy ireny avantsika nodimandry ireny mba hampiditra azy ho amin'ny fiainana mandrakizay tanteraka araka ny nanambaran'ny Apokalipsy azy dia fiainana feno fahasambarana, tsy misy ranomaso, tsy misy fahafatesana, mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro aman'alina araka ny Apokalipsy toko 7:17-17 sy ny toko 1:20-4 koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany araka ny Tesalonianina voalohany toko 4:12. Raha fehezina dia manana fanantenana ny amin'ny fiainana ao aorian'ny fahafatesany nofo ny kristianina. Tsy mifarana eo amin'ny fahafatesana ny fiainany. Manomboka eto tany ka hatrany an-danitra dia manana fiainana mandrakizay azo antoka ny mino an Jesosy. Inona ary no andraikitry ny kristianina manoloana ny fahafatesana? Izany no hojerentsika amaranantsika izao fampianarana izao. Ny andraikitry ny kristianina manoloana ny fahafatesana. Manoloana ny fahoriana sy ny fahaverezan-kevitra manjony maro eo anatrehan'ny fahafatesana dia manana anjara andraikitra lehibe ny kristianina izay efa nampandresen'i Jesosy ny fahafatesana ka manana fiainana mandrakizay. Tsy tokony ho tafandrimandry amin'ny fitoriana ny filazantsara ny famonjena nataon'i Jesosy ny kristianina mba hananan'ny olona izay tsy mbola mahalala ny fanantenana tahaka azy koa. Mbola maro ny miaina ao anatin'ny ngidy ny fahafatesana ka dia raiky tahotra mandrakariva eo amin'ny fiainany. Ny fitorianan'i Jesosy maty nanolotra ny ainy kanefa nitsangana tamin'ny maty ka velona mandrakizay no ahafahan'ireny olona ireny miaina koa ny fanantenana amin'ny fahavelomana mandrakizay. Andriamanitra izay manam-pahefana ny fiainana mandrakizay izay mino azy ihany no tokony atahorana araka ny Lioka toko 12:5. Tsy isika ny tompon'ny fahefana amin'ny fandefasana ny avantsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany, ny fitenenantsika amin'izay nodimandry hoe mandry ampiadanana na ny hoe ny anjelin'Andriamanitra ne tsy henanao sy ny sisa dia sady tsy misy fiantraikany amin'ilay nodimandry no
fahotana koa. Rehefa maty mantso ny olona dia tsy misy fifandraisana intsony amin'ny velona, sady tsy afaka mandray izay avy amin'ny velona no tsy afaka manome ho an'ny velona koa, araka ny Mpitoroteny 7:5. Raharan'Andriamanitra ny fifandraisana amin'ny maty amin'ny firesahana na fanontaniana azy, araka ny Deuteronomia 12:12. Amin'ny fotoana fahavelomana no ampianaran'ny tenin'Andriamanitra ny olona handray sy hino ny famonjena. Izany no antony nampirisihan Jesosy ny mpianatra sy izay niaino azy mba hiambina mandrakariva. Imbetsaka Jesosy no niteny izany. Hitantsika ao Matteo 4:12-12, Matteo 5:12-17, Marka 7:17-17 sy 5:17, Luka 2:1-5:17. Ireo apôstôly koa dia nanambara sy nampirisika ny amin'izany fiambenana izany. Raha vitan'ny fianakaviana ny mampiditra ny havany nodimandry any amin'ny fiainana mandrakizay, dia tsy nanantitantsitra izany fiambenana sy fitoerana amin'ny finoana izany Jesosy sy ny apôstôly. Koa adidin'ny kristianina ny mampahafantatra izany mba hialan'ny olona amin'ny finoana foana tsy misy fiainana, sy mba hanaovan'ny olona rehetra ny batisa ho fiainana fa tsy ho fomba fotsiny ihany, satria ny batisa no varavarana idirantsika amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha izao tontolo izao, raha faranantsika, fitiantsika izao fampianarana izao, dia very hevitra sy fadiranovana manoloana ny herin'ny fahafatesana izay tsy haitohaina. Ny kristianina kosa dia manana fanantenana ka tsy milofika manoloana ny fahafatesana. Noho ny famonjena nataon'i Kristy Jesosy ho an'izao tontolo izao dia mandresy ny fahafatesana ny mino, hitsangana amin'ny maty ary manana fiainana mandrakizay. Ny zava-dehibe dia ny finoana an'i Jesosy sy ny fiainana ao aminy, araka ny Janona 2:20-7. Hoy koa ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamin'ny fanombohana izao fampianarana izao, amin'ny anaran'i Jesosy, Romanina 4:20-9, fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny Tompo, koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. Ny teny fanevantsika amin'izao 40 taona ny vondrona ZDFLM izao rahateo dia mandrisika antsika hifandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, koa dia ataontsika amin'ny fitoriana ny filazantsara ho an'izay mbola tsy mahalala izany, mba hanana ny fanantenana manoloana ny zava-doza indrindra eto an-tany dia ny fahafatesana. Fa tsy ny fisarahana tany no tena loza, fa ny fisarahana amin'Andriamanitra any amin'ilay fahafatesana mandrakizay. Izany ny tena tokony atahorana indrindra. Fa rehefa any dia tsy misy fifindran-toerana azo atao intsony, araka ny hitantsika ny amin'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena ao amin'ny Luka 7:7-7. Matokia fa efa voavoatra ho an'izay mino ny fiainana mandrakizay, araka ny Matteo 5:20-7. Amen. Ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina iriry ihany ny voninahitra. Amen.
pandirikan apa tersundusu Nifitana yang bisa salahku Tamarirai nyeri Haki sikap itu ribeni Nati fantasia Visan minum dan najib Kristi Nati yang rahasia Visan minum dan najib Kristi Pandirikan apa tersundusu Nifitana yang bisa salahku Pandirikan apa tersundusu Nifitana yang bisa salahku
Jesús ni maufanachiza aminyanju iberena na winjanje sosio fechupecha fitarana atauna Jesosio hananga nayana Jesosio ni maufanachiza aminyanju iberena na winjanje sosio fechupecha fitarana atauna Jesosio hananga nayana Setika sifa munduna Kuwana Mali lefuna lata sinura Mafima ingucha aina Saka aina Aina minainita aina Etina Ekeku Enirayo Andarakana Ekekwizo Fasichaku Kizamidai Vetuku Lumana Setika sifa munduna Kuwana Mali lefuna lata sinura Mafima ingucha aina Saka aina Aina minainita aina Etina Ekeku Enirayo Andarakana Ekekwizo Fasichaku Kizamidai Vetuku Lumana Mivavaka isika misaotranao zay Andriamanitra rainay eo am Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay rainay eo am fanahy masina zay monina ty anatinay ary ifona ho anay amin'ny fitaraina tsy mivavalazaina misaotranao zay raha afaka manao zao famelabelarana izao mba ho fampiherezana ny olonao rehetra fampandrosoana ny fiangonanao ary ho fitahiana ho an'ny firenenay hiatreho zao famelabelarana zao tompo mba ho voninahitry ny fahasoavanao ao amin'ny Kristy tomponay. Amen. Ny lohatenin'ny famelabelarana ataotsika amin'ity andro anio ty dia ny hoe ny nanokanan'i Jesosy any mama volahavana Germaine na mama Ninilava. Roapolo taona taorian'ny nanokanan'ny Jesosy any mama tamin'ny 2 Aogositra 1770 dia fanehom-panokanana no nilazany fiangonana iny asa lehibe iny. Tatoriana nefa dia somary hadinodino zany ary tsy noresahana loatra intsony ka tonga tena tsy nahazava loatra tamin'ny olona ny hoe iza moa no nanao zany fanehom-panokanana zany, ny fifohazana karimalaza ve sa ny fiangonana Luterana malagasy sa Jesosy tenany. Tamin'ny mama Ninilava raha niresaka na nanambara ny am'izany fanokanana zany izy na taloha na taorian'ny Aogositra 1770 dia nilaza izany ho fanokanana ataon'i Jesosy azy any mama zany. Ny ray aman-dreny sasany teo amin'ny fifohazana no nihevitra fa satria efa natokan'i Jesosy tany amin'ny mandrakizay ny mpanompony fa tamin'io daty voalaza io vao naseho tamin'ny fiangonana zany.
de zay no niantsoany azy hoe fanehoam-panokanana na hamoana ny fandraisan'ny olona ny hevitro zany fa izany fa raha mandinika ara-teolojia kosa nefa isika ankehitriny dia mahita ny fahamarinany zay nilazan'ny mama izany asa zany ho fanokanana ataon'i Jesosy tsy fanehoana fotsiny no natao toy ny manao fampisehoana fa tena tena fanokanana ataon'i Jesosy azy zany hetsika iray ihany ny nataony tao mandrakizay sy tao amin'ny fotoana na tao amin'ny tantara asan'ny tompo iray ihany ary indray mandeha ihany izany ny fanazavana ara-teolojia zany de ny hoe satria ny mandrakizay dia ivelan'ny fotoana ary ny fotoana dia voafetrany mandrakizay koa izay ataon'ny tompo ao amin'ny mandrakizay dia mifanandrify hatrany amin'izay ataony ao amin'ny fotoana tsy nanao fanokanana indroa ny tompo fa indray mandeha ihany ka mba ampazava ny asa nataon'ny tompo tamin'ny nanokana ny mpanompony dia sitraky ny fiangona ankehitriny ny antso izany natao zany ho fanokanany Jesosy any mama volahavana Germaine na mama ny lava fa tsy antso izany intsony hoe fanehoam-panokanana ny zavatra faharoa ilaina ho fantatry dia zao ny fanokanany Jesosy any mama dia tsy ho an'ny mama renitsika manokana toy ny fanomezana azy tompo-pahamasinana na fanomezam-pahasoavana manokana araky ny feon'ny fiangonana sasa fa filazana hafatra ho an'ny fiangonana sy ny olombelona rehetra misy hafatra lehibe ampitainy zany fanokanana zany izany nolazaina amin'ny teolojia hoe acte symbolique prophétique na hetsika mitalinjo faminaniana fanao ny mpaminany teo amin'ny testamenta aloha izany manao hetsika na fihetsika izay mana talinjo manokana zany ny mpaminany Jeremia ohatra dia nasain'i Jehova ny amboho zioga fanao amin'ny boriky raha niresaka tamin'ny mpanjakany Jody izy mikasika ny fanjakany Nebukadnezara Jeremia 7:20 sy 7:20 ohatra koa ny nampanaovan'i Jehova ny mpaminany Isaia fa nasainy nandeha 3 taona tsy nitafy izy sady tsy nisy kapa ny tongony Isaia 20:2-3 ohatra iray ihany koa ny amin'ny Hosea izay nasain'i Jehova nanambady vehivavy janga hanambarany ny fialan'ny Israely tamin'i Jehova hijangajanga amin'ny sampy Hosea 1:2 sy ny manaraka ary ny Hosea 1:1 sy ny manaraka ny fiainan'ny mama dia nahitana koa acte symbolique prophétique toy zany tadidiko indray mandeha tamin'ny taona 7:7 nilaza mama tamin'ny komity ny toby fa mila vary ny any Karmalaza ny hevitra ny komity sasany fa i mama no mila zany vary zany fa tsy ny marary any amin'ny toby akory koa de tsy nihetsika hitady vary izy ireo nasain'i Jesosy ny fadihanina nandritra ny ray vola ny mama ka rehefa zany dia nampiantso ireo komity mama ka nanao hoe mihevitra ngahy ianareo fa izaho no mila ny vary tsy atompoko nasain'ny tompo ny fadihanina aho iray volany zao ka moa manina moa azy ao aza misaina faharatsiana ao anatinareo mba azonareo manao ny asan'ny tompo fa amin'ity fotoana resantsika ty kosa dia hetsika hafa no nasain'i Jesosy nataony mama araka ny tenin'ny mama tamiko na tamin'ny febroary 7:7 na tamin'ny jolay 3:7 dia ireto hafatra telo ireto no nomeny tompo azy amin'ny fotoana hanokanana azy io i mama dia voalohany hanao akanjo nampisorona be araky ny toromarika ao amin'ny Exodus 20:20 andiny rehetra ary faharoa hanao satroka volafotsy tsara tarehy misy ravina panga sy talinjo maro samihafa ary fahatelo ho vakina amin'ny fotoan'io ny teny fiton'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ary mitanterahana avokoa zany hafatra rehetra zany teo ny fiangonana tamin'ny 2 Aogositra 3:7 toy zao no endriky zany hafatra nampanaovana ny mamy zany ny akanjo sy ny satroka volafotsy zay nanaovany
inona no hevitry ny fanokanana amin'ny maha acte symbolika azy. Fomba roa no azontsika jerena izany. Ny hafatra ambarandreo sary talinjo tsirairay ary ny hafatry ny fanokanana ataondray mijery. Ahoana ny amin'ny hevitr'ireo talinjo tsirairay. Ny atao hoe talinjo dia symbole amin'ny teny vahiny, talinjo amin'ny teny malagasy. Voalohany ny akanjona mpisorona be dia manondro indrindra ny asa fisoronan'i Jesosy izay apetrany amin'ny fiangonany mba hampaherezana ny fiangonana sy hitohizana zany asa fisoronana zany. Ampahatsihivana antsika fa ny fisoronana araka ny testamenta taloha dia fanatonana an'Andriamanitra amin'ny fanomezana zavatra izay tsara indrindra, ka izany no hiraisam-po amin'Andriamanitra. Ny fisoronana araka izany dia tsy fanolorana takalo amin'Andriamanitra mba hahafahan'ny tena miala aminy toy ny fanao amin'ny fanompoan-tsampy. Amin'ny faritra iray eto Madagasikara, raha hanao fety firavoravona ny olona dia mivory eo amin'ny kianja malalaka ka manao sorona amin'ireo andriamaniny aloha. Rehefa vita ny vavaka dia avelan'ireo olon'ireo ny andriamaniny hisitraka izay natolotra azy, ary ny olona rehetra dia mangina tanteraka. Fa rehefa zany dia miteny amin'ireo andriamaniny ny mpisorona ka manainga azy ireo hiala ka hody any amin'ny fonenany any amin'ny avo, any ambadiky ny masoandro any, satria andriana katsakatra sy andriana bolisy ireo andriamanitra ireo ka tsy mahay miara-monina amin'ny olombelona fa sao handratra ny olona. Tsy toy izany ny fivavahana araka ny baiboly. Ny fisoronana dia ny mba hanatonana an'Andriamanitra bebe kokoa, hananana fiombonana aminy. Tamin'ny fanatrodorana dia atolotra an'Andriamanitra ny fanomezana tsara indrindra, tsy misy kilema, ka afoy manontolo an'Andriamanitra zany. Talinjo ny fanolorana ny tena ho azy manontolo, tsy misy anombinana. Tamin'ny Jesosy kosa, araka ny testamenta vaovao, dia ny tenany no natolony tanteraka ho an'Andriamanitra. Tsy teo ambony hazo fijaliana ihany, fa hatramin'ny fahaterahany, ny fiainany sy ny asany manontolo, ny fahafatesany sy ny fandreseny zany, ary ny fiakarany any an-danitra. Amin'izany fisoronany zany no nandraisany sy itondrany koa izay rehetra tariny fanahy masina hino azy hiray fanjakana aminy, dia fanjakam-pisorona mandrak'izay zany. Izany no tondroiny zany akanjo nampanaovana ny mamy zany, dia ny mahampisorona be an' Jesosy Tompo sy ny mahafanjakam-pisorona izay rehetra mino azy. Tsy mama tsy akory ny mpisorona be, fa manondro an'ilay mpisorona be ny fiainany manontolo, dia Jesosy Kristy zany, ary mitafy izany fisoronana zany mama sy ny fiangonana manontolo. Momba ilay satroka volafotsy misy ravina panga dia natsoiny mama hoe satro tsilo zany. Araka ny teniny, izany satroka zany dia nanaikitra ny nofony toy ny tsilo, fa navesatra zany teo amin'ny 2 kilo teo ny lanja, ary napetraka ny vantana tamin'ny hodidohany ka dia nandidy azy zany. Ary ireo ravina panga koa dia nisy tsilo maranitra miranirany ka mandratra ny tanana raha safoiny zany. Nisy ny olona tafotoana tamin'izany satroka zany, fa ny fiheverany dia ny fiheverany fa atsangana ho mpanjakany lanitra hono imama. Nisy pastora, misionnery, mpiandry, kristiana tsotra tafotoana tamin'izany, fa ady soakevitra nefa no anton'izany fatafitofinana zany. Ny satroka toy ny fitafiana rehetra anaovan'ny olona dia entina hampita hafatra. Maro angamba no tsy misainy zany amintsika, nefa marina fa ny fitafiana anaovana dia anambaranao izay saininao sy eritreretinao na dia tsy lazainao azy, na dia tsy voaloaky ny vava azy zany. Raha ny satroka indray izay eo amin'ny loha no hitondrana azy, dia manambara izay sarobidy indrindra amin'ilay mitondra azy, ka lolohaviny antapony loha. Raha mihevitra isika ny amin'ireo satroboninahitra fanaon'ny mpitondra na metrahany voaka fitokisana, ireny dia mitaratra sy mitalinjo ny tsara sy ny arena ary ny sarobidy indrindra amin'izany fireneny zany, ka lolohaviny antapony loha ary
amin'ny fotoana rehetra nanaovany zany ary arovany amin'ny ainy manontolo tapaka ny lohany vao miala aminy zany lay satroka volafotsy na satroky ny tompo any mama dia ahitana talinjo maromaro toy izao vokovoko na hazo fijaliana no eo amin'ny tampony indrindra zany no ambony indrindra am'zany satroky zany ary zany vokovoko zany de misy diankapoka manodidina azy zany de hanavahana azy amy vokovoko hafa fa io no hazo fijaliany Jesosy de Jesosy izay nampijaliany Pilato tamin'ny kapoka mangirifiry talohany hanomboana azy eo ambany zany hazo fijaliany zany de misy vongana boribory poakaty izay mitalinjo izao tontolo zao toy ny ataony globe terrestre poakaty zany hanambara fa tsy avy ao aminy ny sandratany hazo fijaliana fa ny hazo fijaliana kosa no manome azy antom-pisiana sy famonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy eo am-pototry lay hazo fijaliana manodidina ilay globe dia misy tanamasoandro 12 sy kintana fitarakandro 12 maneo fa ny hazo fijaliany Kristy no mitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao eo anelanelany reo tara-fahazavana reo de ahitana ravinapanga 4 sy fiangonana 4 manambara zany sary zany fa ao amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganana Kristy tamin'ny maty no miorona ny fiangonany manambara koa zany fa ny fiangonana izay miorona dia voahodidiny fanenjehana sy ny fampahoriana nefa mahajoro noho ny amin'ny Kristy sy ny fandreseny ny fahafatesana mampahatsiaro izay lazainy Paoly eo amin'ny Korintiana 2:4 zany manao hoe izahay izay velona de atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'ny Jesosy mba haseho amin'ny nofinay mety maty kosa ny fiainan' Jesosy koa ny fahafatesana no miaso aminay fa ny fiaina kosa ao aminareo ireo fiangonana 4 ireo dia ahitana andry 2 avy ary varavarana misokatra iray avy sy baiboly sy lakolosy sy hazo fijaliana raha jerena avy ao anatiny kosa ilay satroka volafotsy dia ahitana vavahady 12 eny amin'ny sisiny ambany mifanandrify amindreo fiangonana vavahady 4 lehibe ary vavahady 4 kelikely kokoa ireo de mitondra ny anarany apôstôly 12 voasoratra amin'ny teny grika ina ny hevitra zany ny hevitra zany de izao ny olona de antsoina handre sy hino ny filazantsaran'Andriamanitra hiaina sy obeazina ao amin'ny fiangonana mba azony miditra amin'ny vavahadiny lanitra zany vavahady zany koa dia misy tsilo toy ireo ravinapanga ilazany zany ny hevitry ny teny hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe Apokalipsy 7:7-7 ilazana koa zany fa ireo fiangonana toa tsotsotra sy tsy maderakory hitatsika endrehetreny dia manana ny vavahadiny lanitra miafina ao anatiny eo anelanelany ireo ravinapanga sy ireo fiangonana ireo dia misy vaingandra 7 mitete avy amin'ny hazo fijaliana ary fanahy masina miendrika voromailala 7 midina ihany koa ny rany Kristy no entiny fanahy masina manadio ny mino amin'ny fahotany sy manadio ny feritreretana ratsy rehetra ka azony manolo tena ho an'Andriamanitra sy miaina feno eo amin'ny fanjakam-pisorona harena sarobidy ry avany mitehiriziny zany satroka volafotsy zany fa manambara ny tantarany filazantsara manontolo zany ary zany no nampisatroan'ny tompo ny renitsika ny amin'ireo teny fiton'Andriamanitra izay no renesina tamin'izany dia ireo epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia araky ny Apokalipsy 2:2 sy 2:3 de ny fiangonana tany Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Philadelphie ary Laodikia io no nomeny tompo rehefa nangataka taminy aho mamamantsy tsy nety nanondro teny hatao amin'io fanokanana azy io ho izy tsy zaho no manao ny fanokanana ny tenako
fa Jesosy ka izy no hanolotra anao ny teny zay tiany hovakina am'zany ko satria ny fisorona lay mpisorona be Jesosy Kristy no hambara sy harihary de izy efa nanao antsika ho fanjakana de mpisorona ho an'Andriamanitra rainy dia resy lahatra aho fa ny teny fito nataon'zany mpisorona mandrak'izay zany ho an'ny fiangonany no voatendry ho an'izao fanokanana ataon'izao koa ho an'ny fiangonana eto Madagasikara. Inona lazainy tompo ho anisan'ny mpiangonana zay manandrifa atsika tsirairay amin'ny fiangonana misy atsika avy. Voalohany fiangonana tany Efesosy, Apokalipsy 2:2 hatramin'ny 7. Fiangonana kely aina hifikitra amin'ny tompo nefa nisy niala tamin'ny fitiavana voalohany mibebaka miverena am'izay ny toeranao taloha hoy ny tompo raha tsy zany dia afindra ny fanaovanjironao ka sady ho maizina no tsy manana antom-pisina. Fiangonana faharoa fiangonana tany Smirna, Apokalipsy 2:5-7. Fiangonana nampahoriana mafy noho ny fanenjehana ny kristianina nataony amperora sy ny jiosy nisy nalaim-palahy hanafina ny maha-kristiany azy amin'ny fiainana andavanandro ka hoy ny tompo aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Fahatelo fiangonana tany Pergamosy, Apokalipsy 2:12-7. Fiangonana tana mafy ny finoana ka tsy nandany tompo na dia tao anatin'ny fanenjehana mafy azy nefa nisy nanaraka ny fampianaran'ny Balama sy Nikolaita izay nampiala ny olona amin'ny tompo mibebaha sao velezi ny sabatry ny vavako ianao hoy ny tompo. Faefatra ny fiangonana tany Tiatira, Apokalipsy 2:12-7. Fiangonana miasa tsara ary ny asany farany de lehibe no ny asany voalohany sangy misy eo aminy mijangajanga manaraka mpaminany sandoko ka miala amin'ny tompo hoy ny tompo mibebaha mba tsy ho latsaka amin'ny fahoriana lehibe sy fahafatesana ianao. Fahadimy fiangonana tany Sardisy, Apokalipsy 3:1-4. Fiangonana mananarana ho velona nefa maty ihany miambena sy mibebaha fa raha tsy zany dia ho avy toy ny mpangalatra aho ka izay maharesy itafy lamba fotsy. Fahenina fiangonana tany Philadelphia, Apokalipsy 3:7-7. Fiangonana nitandrina ny tenin'ny tompo sy tsy nandany anarany na de kely hery azy izy hoy ny tompo indro efa nasiako varavara misokatra eo anatrehanao ka izaho hiaro anao amin'ny fizahan-toetra izay ho tonga ambonin'ny tany izay maharesy no ataoko andro eo fiangonan'Andriamanitra afaingana aho tany mafy zay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Fiangonana fahafito ny tany Laodikia 2:7-7. Fiangonana tsy mangatsika tsy mangatsika na mafana ka halohan'ny vavan'ny tompo izany hoe tsy rano mangatsika hamelombelona raha sotroina ary tsy rano mafana avy misource termale mitondra fanasisana raha ilomana fa rano mitapoka tsy mahasoana inona. Fiangonana mirearea ho manan-karena nefa mahantra hoy ny tompo mibebaka mividiana volamena amiko sy lamba fotsy tafinao ary ody maso mba hahiratanao. Indro efa mitsangana mbaravarana hoy ny tompo ka mandondona raha misy mihain'ny feoko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Ireo teny fiton'Andriamanitra ireo dia mivantana amin'ny fiangonana kristiana rehetra tsy ny eto antoerana ihany fa manerana ny tany. Ireo dia filazantsara hamelombelona sy hanitsy ny fiangonana ka ampitaina amin'ny maha fanjakam-pisorona ny fiangonana. Ahona kosa ny hevitry ny fanokanana ataondray mijery. Inona ny hevitry ny teny hoe fanokanana? Amin'ny fampiasan'ny fiangonana ny teny ny fanokanana dia mitovy amin'ny fanamasinana izany hoe zavatra iray tontrano na fanaka atokana ho masina ho an'Andriamanitra na voatokana hampiasaina amin'ny fiderana fanompoan'Andriamanitra ka tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Ny fanokanana na consécration dia ampiasaina koa amin'ny fanokanana olona ho amin'ny andraikitra manokana eo amin'ny fiangonana, ohatra fanaovana confirmation na ordination na fanokanana diakona na fanokanana mpiandry na fanokanana mpiasa. Izany fanokanana izany dia manome andraikitra manokana sy fahafahana manao miaraka aminy ho amin'izay natokana. Inona no hevitry ny fanokanana izay nataon'i Jesosy tamin'ny mama renitsika?
tsy fanokanana azy ho mpisorona zany satria izy efa mpisorona tamin'ny nanaovana batisa azy izany dia araka ny fampianaran'ny fiangonana ny amin'ny mahampisorona ny mino vita batisa rehetra na ny lazana hoe sacerdoce universel de tous les croyants baptisés tsy fanokanana azy ho mpisorona be koa zany na dia nampitafiana ny akanjo mpisorona be azy izy satria ny fiangonana dia tsy mana mpisorona be hafa afa-tsy Jesosy Kristy tompo ny miseho eto dia fanokanan'i Jesosy ny fiainany mama manontolo hanondro ilay mpisorona be sy hanao sorona ny ainy hitaona ny olona rehetra ho amin'ny fanjakam-pisorona entiny zany mpisorona be mandrak'izay zany ny fanaovana ilay sarotro tsiro volafotsy kosa dia tsy midika ho fanosorana azy ho mpanjaka toy ny couronnement fa fanokanana azy kosa ho mpitory ny filazantsara ny famonjena ao am' Jesosy Kristy ka ny ainy manontolo no atokany tompo ho talinjo manambara izany filazantsara zany azo ataony mihevitra fa natokany tompo ho mpaminany mpisorona eo amin'ny fiangonana izany hoe tsy maminany ihany fa misorona koa ina no tiany ho lazaina am'izany ny mpaminany de tsy hoe mahalala ny zava-miafina ihany na amin'ny hoavy na tany aloha fa manambara ny sitrapon'Andriamanitra rehetra hanitsy ny fiangonana sy hanatanjahana azy amin'ny teny anglisy dia zao lazana azy tsy foretelling ihany fa telling forth koa ina no mahafa izany amin'ny mpitory-teny satria manao sorona ny ainy ho an'ny hafa izy hitondra olona maro ho amin'ny fanjakam-pisorona tsy fitorian-teny amin'ny teny ihany fa amin'ny ataony rehetra amin'ny fiainany manontolo fa tsy hoe mpaminany mpisorona ihany nanokanany tompo azy fa mpisorona mpaminany koa izy ary mampisorona mpaminany azy dia mivavaka sy manao fisoronana ho an'ny firenena manontolo izy tsy ho an'ny fiangonana ihany ho an'ny firenena manontolo ary hitondrany fangiry firiana lalandavo zany satria tsy ny fiangonana ihany no entiny ambavaka eo amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra fa ny firenena manontolo ny rentsika mama neny lava amin'ny mahampaminany azy dia nampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra iseho eto amin'ity firenena ity mialoha ela ny hitrangany zany na loza voajanahary zany toy ny tafio-drivotra haintany tondra-drano na loza avy amin'ny saim-petsin'ny olony zany amin'ny mampisorona azy dia mitondra ny firenena manontolo ambavaky mama ka mifona mafy ho azy ary matetika dia mifady hany ambolana maro izy sy mitondra fangiry firiana eo amin'ny nofony ho an'ny firenena malagasy firifiry moa ny loza voasakana noho izany fisoronany zany tamin'ny taona 7 fotoana izay nisehoany antoko MDRM nitaky ny fahaleovan-tena ho an'ny Madagasikara dia nampahafantariny tompo any mama ny loza hanjoy ireo pastora loterana tamin'iny faritra tsy moatsinanana iny izay hataon'ireo mpanohitra ny MDRM na vazana malagasy ny raha ny tompo mama handeha an-tongotra amin'ny alina hamory ireo pastora ireo ka hitondra azy an-tanana ho any Ankaramalaza isedrany mama loza sy fofoaina izany nefa dia tonga ny somatsara tany Ankaramalaza avokoa pastora tany hatrany vangain-drano farafangana manakara sy manodidina rehetra ary noho ny asan'ny tompo dia tsy hita ny fahavalo ny lalana nakany Ankaramalaza mandra-pilamin'ny tany izany no atao hoe mpisorona mpaminany amperinasa isaora mandraka izay ny tompo noho izay nataony ho an'ny firenentsika ka nananganany reny teo anivon'ny fiangonana izay mahay miara ory sy miara-paly tamintsika eo amin'ny fanjakam-pisorona naneho antsika ny fitiavana n'Andriamanitra raintsika ao amin'ny Kristy mihoatra noho ny zavatra rehetra ary haharitra amin'izany amin'ny fotoana rehetra andalovantsika eto amin'ity fiainana ity izany fanokanana nataon'i Jesosy any mamy zany dia tsy havalona any amin'ny lasa toy ny tantaran'ny fiangonana ihany ka resahana rehefa misy jobily toy izao fa napetraky ny tompo ho an'ny taranaky ny fandimby zany hiaina ao amin'ny fanjakam-pisorona isika ka sady maminany mitory ny halehibe ny fahasoavan'Andriamanitra no mizara fitahina amin'ny hafa amin'ny maha fanjakam-pisorona antsika na vavy
na lahy zany na kely na lehibe. Hanentany fotsika mandrakarivany izay nohavony rentsika tampony loha dia ny famonjena sarobidy amin'ny Kristy, ary ho azontsika mafy ny hafatra ireo teny fito n'Andriamanitra ka tsy hemotra amin'ny fanarahana ny tompo na inona ady atrehina, ary tsy iroroasaina eo anatrehan'ny fampianarana samihafa isidranantsika kehitriny, fa ihazona ny fampianarana tsy misy kilema efa voatolotra ao atsika ary voaraintsika, ka hovonina amin'ny fahatongavan'ny tompo sy handray ny satroboninahitra fiainana izay ampanantenainantsika. Amen.
Học kỳ sinh các đi tu đi tế
rasia fisanino dianace Kristi na vida rasia fisanino dianace Kristi Hapandosundusu vivitana Yapisazaraku Yatenu Hakisikiva Hapandosundusu vivitana Yapisazaraku Yeah.